Mbola faly miaraba antsika rehetra malagasy mpangataka ny fiovana fototra vaovao manerana ny Madagasikara sy manerana ny izao tontolo izao. Na dia mbola tsy tratra zato isan-jato ny tanjona takiany vahoaka malagasy amin'ny izao fotoana izao dia efa azo lazaina fa efa dingana lehibe sy fandresena lehibe izao azontsika amin'ny izao fotoana izao. Na dia izany ary zany fandresena lehibe efa azo lazaina izany dia mbola manentana ary manohy ny fanampiana ireo tanora sy ny vahoaka malagasy hanohy ny tolona sy ny fangatahana ny tenako. Noho izany ka dia mila manara-maso tsara ary mila mitandrina sy milamina ny vahoaka sy ny mpitolona malagasy izay mitaky ny fototra vaovao eto Madagasikara ary indrindra sy azoto andray anjara ary tsy ravoravo-tanana amin'ny fanampiana sy ny fanaovana ny fitakiana miaraka amin'ny tanora sy ny vahoaka malagasy eto an-toerana. Noho ny tanora malagasy, vahoaka malagasy mpitaky fototra vaovao ampilaminana antsika dia manentana aho ny anarahana mpanajana ireo fepetra sy toromarika rehetra izay omeny mpitondra firenena vonjimaika miaramila sy sivily ary ireo komity mpanampy azy ireo mba ho filaminana sy ho fandrosoana haingana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara. Ary apalaky ny fijoroan'ny fiovana vaovao fototra eto amin'ny firenena. Amin'ny fo madio sy fitiavan-tanindrazana no iarahako aminareo vahoaka sy tanora malagasy ka dia manantena mba tsy ho lava, manantena mba tsy ho ela ary ampilaminana ny firosoana amin'ny fahatongavany fiovana fototra eto amin'ny firenena. Ho ela velona Madagasikara, mirary soa ho an'ny malagasy rehetra sy ny mpiray tanindrazana. Saotra tompoko.